zava-manairan'ny tanora fandarana rahanao eto amin'ny M3FM M3 TV isaky ny alahady amin'ny 3 sasany ary ny alarobia alina manomboka amin'ny 7 ora hatramin'ny 10 ora alina zava-manahiran'ny tanora betsaka ny zavatra izay vova mandray sanjara anao zava-manairan'ny tanora fandarana rahanao eto amin'ny M3FM M3 TV izay endreketany janoka velomanga satria verizoko be jamoka fataratsika anazy anisan'ny-pamahaolana ho an'ny tanora zay araka ny matetika misy amin'ny manjely M3 TV zay tena hoe zavatra manahirana ny tanora ary izy koa anisan'ny zokom-pananatra satria tadidiko ohatrany androany matetika mandalo amin'ny brocode mifampiresaka mananatra amin'ny resaka fanabeazana izay tena manahelo zany ny tena ary manahelo koa zany mivahoaka mahajanga ngamba hitantsika amin'ny resaka réseaux sociaux resahana tsy zavatra resahanao raha tsy resaka jamoka ngamba matolo resahana ohatran'io nafantatra n'olo maro ary matolo ny hitanao hoe ny olona rehetrarehetra malahelo ao amin'le soa zay vitantetataptanana mahajanga ngamba nytio amin'ny resaka politika hita izy amin'ny resaka fanabeazana hita amin'ny resaka scoutisme amin'ny lafiny rehetrarehetra zany ahitana jamoka ary miteny farany hoe aloha enjika-mbavaka izy mba hiandro mba hatoram-piadanana izy amin'izay tao fa tondalana ho azy dia aza misosoka lahelo amin'ilay fianakaviana rehetrarehetra ray matoly ary oka mba ifanometanana mba hirahila atsika mba hiara isaona amin'izay ny fahalasany zokobe jamoka ny programa araka ny hitantsika zao fa misy programa tapaka atao egnany mba hieka ny mpitondram-panjakana satria nangataka ny fianakaviana hoe ho atao amin'ny gymnase complexe arapitso dia koa voandalana amin'ny hôtel de ville dia tsy haja zay le programa anaraka dia hiaraka hivavaka ambany azy atsika mianakavy nisy ny mamy navelany jamoka raha eto atamin'ny Majanga indrindra fa tsika vahoaka ny lesona izay ny hoety mianatra maro samihafa ary anisany nahazo tombotsoa amin'izany tao anaty fandarana avelo foana ireo izay sahirana tao anatin'ny zava-manahirana dia nametraka n'izay soa zay izy fa nivoaka Majanga ho anay tao fiarahamonina koa mavoka dia natsapa izay fa namela mamy ho anay koa izy tao anaty fifandraisana zany ary lehilahy mora mandray andraikitra azo lazaina koa izy hoe sosiable tsy mifandray amin'olona itokona jamoka raha eo amin'ny momba ny tily zany dia tsy ho tapitra zany raha ho tantarany eto ny azo ambara momba ny filoha jamoka anisan'ny fazoko be efa ela zany no mitaritany scout ary tsy eo anivony tily ihany fa eo anivony scout rehetra mihitsy zany hoe ny scout malagasy mihitsy zany indrindra ny etoboeny zany no trapaoriana amin'izao fahalasana zao betsaka ny asa fanabeazana vitany ny anatranatra nataony ho an'ny zandry rehetra dia na izay eto zao zany dia anisan'ny mbola ny volavolainy filoha jamoka teto anivon'ity faritany ity tsy eto anivony scout ihany fa na nivelany koa aza dia misokatra amin'ny rehetrarehetra zany ny filoha jamoka misy ny fandarina zay nafantarantsika anazy eto Majanga tamin'ny hainao manjery dia izany moa dia marika fa zava-dehibe teo aminy zany ny asa fanabeazana ary tena tia mifanerasera amin'ny tanora izy dia izy zany nahalehibe anay toy izao teo anivony scoutisme raha misehatra ny fampianarana jamoka aloha anatin'ny promotionnay niaraka nianatra mihitsy tany amin'ny école normale ivovio tany malana izy aloha tena olona tsotra mahay miaina miaraka amin'ny namana tia fiarahamonina azo iresahana tena olona mahay miarahamonina izy na misehatra inona na misehatra inona dia izay moa niara-niasa koa tery amin'ny CG Ambolovy dia izy tia manentana sady tena mahafa-po dia fifandraisana aminazy dia niala tary koa izy dia affecté tary amin'ny CG Tsararano dia olona nihetsiketsika koa izy tary mahay mifandray amin'ny mpiara-miasa amin'ny fo mpiara-miasa dia tena mangoraka zahay ny lozana anga olo
izay amin'ny misehatra ny fampianarana. Tena malahelo satria hoe olona nanana ny anjara toerana zany teo amin'ny fanabeazana izy ateo fiarahamonina ao ny fiangonana koa ohatran'izany malahelo fotoina. Eto zany dia miara-ory amin'ny fianakaviana izay ato amin'ny ekipa ny radio noho ny fahalasany. Anisan'ny tena nampiaina ty onjam-peo ty raha hijamoka manokana satria fantatsika ao anatin'ny fandarana isaka ny alatsinainy le hoe karakory tsara izay mampafantatra ireo vaovao maro samihafa neny eo anivon'ny skotisma sy ny vaovao mahoraka eto Madagasikara. Eo koa ilay fandara izay efa mahazatra antsika ny fandara zava-maneran tanora fa dia banga tanteraka azy raha zany fa dia somary sadakatra ihany lela amin'izao fotoana azo ny fahalasany ka dia miara-ory nyvahoaka Mahajanga indrindra ihany koa ho an'ny fianakaviana manamanjo fa dia tena namana izy maro ny vahoaka ny Mahajanga nanotrona ny fotoana fanaovam-beloma farany any Jamoka ny tapakandro ny maraina 1 ny volana febroary teo anolohan'ny lapan'ny tanàna. Fotoana fanomezam-boninahitra ny nofo mangatsikany izay notronon'ireo olom-panjakana isantsokajiny avy eto Mahajanga ny fianakaviam-ben'ny fampianarana ny tontolon'ny skotisma sy ireo namana sy tapaka fa indrindra ny mpankafy ny fandaharana izay noentiny Jamoka teto amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitry ny M3 TV M3 FM. Matina Melamamy Jamoka hoy ny ambetindresaka ny rehetra. Itsika olombelona mpino dia mafantatra tsara fa fandalovana foana ity tany ity ka engany antsika rehetrarehetra mba samy hivavaka mba samy anaraka mitorolalana ny taritany zoko Jamoka atsika hoe velona anao mamelamamy ary manao ny soa manasoa ny mpiarabelona anao fa hitantsika tsara amin'izao ny ohatra napetraka ny zoko Jamoka fa rehefa nanao soa ny mpiaramonina mpiarabelona ianao rehefa lasa ianao tsy ho avelan'ny mpiarabelona anao hokamboty irery zay reo fa tomefy olona atsika eto amin'ny lapan'ny tanàna manotrina azy. Zay no izy hoe nilesona farany ngeza be angambany atolotra ny atsika hoe rehefa ianao no nanasoa ny mpiaramonina aminao dia hotronon'olona ianao mandra-patongany amin'ny toerana andrinao mandrakizay. Fanomezam-boninahitra farany ny nofo mangatsikany fanotronana sy fankahirezana n'ireo fianakaviana ary fanaovam-beloma ny fanatrehan'ireo rehetra izay tonga teto. Andeha hanotrona ny Jamoka misehatra izay ny afatra dia mampahery ny tanàna Mahajanga manontolo fiangonana ny sampana mba hijiany amin'ny andraikitra sy ny adilina petraka amin'ny tsirairay mampahery ny fianakaviana sy ny mpiaramonina mampahery tanàna Mahajanga. Tena malahelo toana ny fa zay lalam-piainana tsika sy mihirana sendra sarotra namita vaidity farany amin'ny tompokila Jamoka misehatra. Za moa izany anisany mpianatra Jamoka tao amin'ny CG Charles Renel tamin'ny classe de 3e. Andriamanitra nanometsika ny didy fola fa Jamoka kosa maha-mpampianatra matika anazy raha tena kisina ampianariny izy mahita système didy folony factorisation. Afatra kely ho antsika mponina Mahajanga sy indrindra ny skotisma manerana Madagasikara azadintsika izay tsara ny tratrantsika tamin'ny Jamoka isika izao zany ny vavolombelona ary mampita amin'ny taranaka faramandimby amin'ny mpiaramonina amin'ny vahoaka amin'izay tsara nataon'ny Jamoka ho antsika izay. Afatra kely ho an'ny vahoakan'ny Mahajanga dia tsy anadino fandaharana zava-manaheran'ny tanora na dia tsy antsony azy Jamoka. Tena nanao miasany marina Jamoka ary tena hita mihitsy fa tena zao olona be dia be zao dia nakasitraka daholo ny asa nataony tena mahafinaritra mihitsy aloha tsy ny faty mahafinaritra fa tsy mety ho maty ihany ny olona fa le zao no maneho miasa natao ety an-tany atao hoe tena tsara ihany zany manara-dian'ny tompo zany tena mahafinaritra ny asa zay asa vitanao amin'ny tompo dia iny ihany koa no manaraka. Zao rehetra zao manam-pirofo fa ny skoty dia olon'ny fiarahamonina olon'ny fiangonana ary olon'ny fianakaviana fatra be dia be ny zavatra nampitainy filon-Jamoka amintsika dia araka ny fanaony ao amin'ny fandaharana voankazo alala ireny izay zavatra tsara rehetra dia irarena ny
ampitatsika tsirairay avy an'izany eo amin'ny manodidina atsika zay rehetra ratsy kosa dia mahavilatsika ontsy alohany fo malahelo kanefa kosa ohatrany miendrika hafaliana satria vorolanina ny fianakaviam-be skotisma na avy amin'ny tily na avy amin'ny fanilo na avy amin'ny antily na avy amin'ny mpanazava na avy amin'ny kiady mahafinaritra ny fiarahan'ny skoty araka izay firariantsony jamoka hatramin'izay mifankatiava ary izay mamy atelina zay ratsy aloha mahafinaritra ny fiarahana ary mbola mamerina ny teny ihany misy moko ny olona soka mandrim-piadanina le zay lary jamoka zany ny teninay skoty amin'ny antiliny Madagasikara mifanao ela zahay mandra-pahafaty mandra-pionana zay zany fomba fitenay dia mbola mamerina mandrim-piadanana ela mifiraisakina amin'ny skotisma sisy mpanabe tanora ka ny zavatra angatavana ndraiky dia okany mandry am-piadanana izy ary androsy tsara reo fikambanana zay miloza mandry am-piadanana jamoka kopatanana sisa no azo natao teto ka dia nitodidoha ho an'ny Lopary distrika ny Vangaindrano ny fiara sy ny fianakaviana nitondra any nofo mangatsika ny jamoka misetra na i Bruno Jean de Dieu Tsiketa izay nodimandry tamin'ny ariva ny talata 12 ny volana febroary 2024 mankahiry hatrany ny fianakaviana manontolo ny ekipa ny M3 TV M3 FM